Fotoanan'ny tantara eto amin'ny RDB. Radio Don Bosco anareo anio ilay tantara mitondra ny lohateny hoe Sampanandalana. Tantara nosoratany Rahartiana Sylvie Bernadette. Nolalaoviny Faly. Niaraka tamin'ny Vantsoa, Ioly, Niravo ary Lampo. Nandray feo sy nanatotosa Tovy Razana Mamonjy. Zao ary ny raha ohatra ka taiza moa ndry ravany zao vao mitranotrano fa tsy amin'ny 10 ve nareo miravaka efa amin'ny 7 arivany zao vao zay nefa mitranotrano neneny koa fanazavako tsy vita kory dia efa levilevo mazo mba ino moa fanazavako fa io ihany ne mahavoanareo fanazavana indray ty lazaindri tsy efa namoron-dainga tsara lahatra ve ny alohan'ny alana tany amin'ny Zenale njairine fa za efa nandainga tamineny tsy te hanandratsy are tsy matombo teny efa nandalo tamin'ny taona andry toy izao ohatra andry izao mihitsy na taona na kilasy no lafaka teo amin'ny fiainana ka tsy tiako ny andalovandry an'izany fiainana ny lalovako izany efa zao ve ny fiainantsika mianaka dia mbola dalàna inona indray no ataondry fiainaneny izany fangako moa voatery andalo amin'izany lalam-piainaneny izany ka zay indrindra mifatiantoka nahazo azy tsy tiako azo andria fa neverineny fa taiza moa io nanao devoir par groupe tany amin'ny dravaka ane zay devoir tokony atao sabotsy ilay izy fa ny ankizy tsy mety fa leo fitaina androany fa tsy misy anaovana raha ka dia nanaiky anareo nanao devoir atao an-tranony ve ny reny ravaka fa hoana koa ary neny izany zarany ary atao an-tranony ny zanany nanao devoir par groupe amin'izay mba tsy mody alina fa nareo avy nianatra tany aminy mody alina dia iza zany zao nanaty andrita ty ka iza moa no anaty trano eo niara-niala tany izay fa rehefa tonga teo amin'ny sampanandalana avilany amin'ny tranony avy dia fa milasa tandremy any ary ravo neny koa Manaon Ramsey? Ravo. Manaon Ravo? Salam. Fa Ramsey aiza mipetraka matetika mifanenety etsy akaiky ny be ny ety zay no mipetraka ary nareo mba aiza? Ery akaiky ny gara. Ie, hitako mosika ny matetika ameno eto amin'ity sampanandalana eto amin'ny asany doroboko ity. Fa Ramsey nga tamin'ity taona ity vao niasa teto Moramango lasy dia tiako minaly zao. Marina manko ny anao vao tamin'ity taom-pianarany ity no anomboka hiasa raha vao navita ny fianarako ary eto Moramanga no posta esako voalohany fa hono Ravo mety mahatamana ihany veto sa samy manana ny fomba fijery ny tsirairay arakaraka Ramsey ihany io mahatamana mety tsy hatamana ny Ramseyko mba mahay miresaka koa ny ety Ravo ty ka tsy marina ary ve izany lazaiko izany sika sy Ramsey zao raha vao hitany ankizy tafaradalana matetika dia efa hafa andray ny fisainana aiza kosa mpianatra sy mpampianatra ve dia tsy mba hifampiresaka fa niany zareo fa fijery hafa mihitsy izany mbola vahiny maro ny Ramsey ho hitanao tsara izany rehefa miasa elaeleto ianao sekitarsika soa ihany fa tsy etam-bavady mandra-peo ny Ramsey dia mazotoa miasa misaoty mba hafa kely koa ny mpianatra iny
Efa itendray andro fanao devoir par groupe any amin'ny ravaka amin'ny Somariva. De efa mampitandrina ny ravo e. Rehefa hianatra anao le any de fianarina atao sao manao foana any. Fa manao foana ina ihany ary ty verimberina eny amin'ny kilasy ty. 17 taona ohatrandrizao mihitsy tamin'izany classe de terminale. Tany Tsahamarovo zay nianatra satria niasa tao Ambatondrazaka dada. De nanao devoir par groupe matetika toy izao zahay. Indrindra fa rehefa nanomboka ny 3 volana faharoa. Kairony zany efa nanao toy izany ko. Ka tsy hitako izay tokony hasarotiny any amiko. Ka zay indrindra mahasarotiny mbola zazavavy marefo ndrika tsy mahalala mifandrika velariny sasany. Fandrika ahoana koa e. Fa tsy rehefa mianatra de mianatra. Tokony izay tokoa fa mipasa tsy mivava ho ny fiteninany rehefa sendra tsy ampozina. Nisy zazalahy izay iray kilasy tamiko tamin'izany. Tany amin'ny zareo zahay manao devoir par groupe ka rehefa vita ny asany niarananao de manatratra eo amin'ny jirama eo Ampasambazimby izy vao miverina mody. Fa any Antsatanteraka zareo mantsy ro mipetraka. Ndray andro anefa tsy taony ray aman-dreny fa nisy dimaika tsy maintsy nikarantany ka izy rera ny tao an-trano. Tonga tofanao ny ankizy hoe hanao devoir par groupe. Saingy nataony izay tsy naharaikitra an'izany fa niala ilany tamin'ny mpiara-mianatra teo izy. Farany lasa nody ny ankizy. De za sy izy rera ny tao an-trano tao ary de nanao izay tiany natao tao. Rehefa ora tokony iravanay de naterany nody tofanao Efa azoko sara tsaina sahady ny toy ny tantarany eny. Teo amin'ny fanaovana vizita ny Juma Mbaka ny tratrany na fenina rehetra. Loza fa rehefa vita ny vizita de afaka nodolo ny mpianatra fa za kosa voatazona tao amin'ny birao. Natsona telefony dada sy neny fa bivoka. Na za kosa tsy nahafantatra. Kapoka, latsa, ozona, zany nahazo ano ny tonga tany an-trano. Fanga kosa moa neny tsy niteny serenjanaka ny niezaka nanazava fa tsy nenondry zareo tsony. Zaza ratsy fitondran-tena hono, manala baraka amin'ny tany mamonina. Zanakanao mariazy misarom-boalo hono mba niriny dada satria moa izy komiti-piangonana mafana foto amin'ny fiangonana katolika tao Ampasambazimba zany. Latsy isanandro zao no azo. Tsy nandeha nianatra tany am-pianarana tsony nanomboka teo fa de nimenatra amin'ny mpiara-mianatra. Aneriko indri de namerindesina rery tao an-trano sainginina moa izy sainy ifantoka eo De ahoana hoe le mpiara-mianatra amin'ny ny andro triny ihany de eny ny vaovao ratsy ary nanomboka ny lefalefa daholo zareo. Nambenako indray andro ary nitratrariko sy nilazako ny zava-misy fa nandahatra amin'ny farany. Ndraikoriny zavatra nirananao ve de samy nandahan'izany niezaka nanao izay farafahaizako ianao tamin'ny fanadinina fa tsy afaka. Izy kosa iango fa nafaka satria raha vao vita amin'ny fanadinina baka de toa hoe nalefa ny ray aman-dreny lefa tany Antananarivo izy de tsy niona tsony izay nanomboka teo De teo neny sy nikeboniny de zany tokoa niaritra ny lasa sy ny levilevy isanandro tao an-trano tao. Zay tokoa ngany anjara fa neny tsy netretrany nanala zaza sanatria de sanatria. Tsy niserana tao an-tsaiko akory zany fa niatrika amin'ny fiainana no mibahana tato an-tsaiko. Soa ihany. Ramsey? Fa inona indray ny ravo Tena sarotra kosa aloha ilay interro nataontsika farany teo iny. Ohatrany mbola tsy nahita type d'exercice ohatrany iny Sa misy boky azo indramina ny Ramsey andraso hoe aloha. Oka aloha jereko raha mbola atao anaty kitapo ihany izy na efa tsy ato. Tianika. Ty. De tandremy so ampindraha amin'olona hafa any za matahotra Ramsey fa za ihany nampiasany ty ka. Tsy miala aminao ravo ravery iny na simba. Ndre Ramsey nahazo tombony indray aloha ndry ravo nahazo an'ity boky ty. Ataoko photocopie izay tena ilaina fa ty veo voavaky ao anatin'ny 4 andro. Fa inona indray ty mahafalifaly indray ty tao velontsika ery. Dray fa nena zahoana nampindramindramsey boky matematika amin'ilay be sady le vao nivoaka ireny. Fa nahoana no indriny nampindraminy fa tsy mpianatra afy. Fa Ramsey izy koa zany sao de fandrika indray zany ravo ko be fanahina loatra nareo ka zao rehetra zao de lasaina fa misy fandrika avokoa. Leo mbonana na ravo ka tsy tia zava-boribory tsy fantatra ndry akory ny takalo amin'ny fampindramany an'iny boky iny.
fa nga koa moa dia misy takaliny daholo ny zava-drehetra e. Raha misendray tsy manao an'izany. Mpampianatra vaovao nefa andry neny e. Vao tonga eto Moramanga tamin'ity taom-pianarana ity. Mba mailo ary fa raha malina aza hono ny fe azy tokany. Endrery neny eo. Trandranosena toriny ahy eny. Za koa disy tsy manontany tsara fa mitazan-davitra fotsinko. Aleo rangahy eto amin'ity vavahady ity mandondona. Odio! Izao tonga dia tsy io fa tsy mihidy e. Manao ana tompoko? Mba saka hitady any Monsieur Rivo azafady. Izao tsy ao fa lasa ny voakany io. Zany ve? Toa hoe misy fivoriana maika hono any am-pianarana any dia lasa any izy. Mandroso aloha fa ato an-trano anao e, mandroso. Aleo ahy ety ihany fa misaotra ka fa mba omeo azy ity boky ity ne. Ay, azafady indrindra. Dia misaotra omeo raha fa tena nanampy azy betsaka iny boky iny. Eny ary fa toko tonga any aminy ny afatra e. Enao ty tsy mandroso akory. Tsy maninona ka. Aleo zokony any aoriana e. Zay fa misaotra indrindra dia mampamangy any aminy. Eny any. Mandra-piona tompoko. Mandra-piona. Mba iza koa ary ny mpianatra iny. Sody. Fa iny ty atao mama mijoro ambaravarana io e. Sady tsy miditra no tsy mivoaka. Tsy nifanena tamin'ny mpianatra anga ianao io? Mpianatra izy ary mama. Ka le mpianatra ho avy nanaritra n'ity boky nampitondraminao azy ty e. Zany rafo zany. Izy ravo e. Ary nanaja fotoana koa izany ka. Androany mihitsy mantsy ny tokony anaterana ny ty amiko fa nisy fivoriana tampoka tany am-pianarana dia tsy tratrany tato dia efa miteny anao ary Rivo so dia ilo zareo manadaradala mpianatra any mody hoe ampitondraminao boky dia mamy ty koa mba sarotony loatra ka. Zaniko. Ka maninona ary mialy mivezivezy atao amintsika manara-maso ny fahasalamanao tsy teneninao. Ary izy hoe manara-maso ny fahasalamako. Sady mialy koa nge efa ampitoana fa tsy toy ireny mpianatra zaza tsy ampitoana ireny. Dia raha ampitoana dia maninona ary mama? Fa tsy hitanao ve ny fikarakarany ato an-trano hoe atsona andro dia andro, atsona alina dia alina. Fa inona mihitsy ny tena tia mamolazainy? Fa ianao tia moa zany Rivo dia tsy mieritreritra ny anambady mihitsy. Efa lehilahy lehibe dimy amin'ny 30 taona mbola hipetaka amin'ny ray aman-dreny ihany. Fa tsy tia mama intsony ve zany nipetrahako ato e? Aleo koa ny ahitokana trano raha izany n'olana ka. Fa angamo any lazany zany e. Dimy io ihany e. Efa voadiniko isan'andro e. Mama, fa manino mamy e? Mama, hoay, loza marina. Tena mihetsika indray zany aretin'ny mamy zany. Aleo aloha tsy mialy. Allo, mialy e. Vonjeo aloha fa mihetsika indray neny aretin'ny mamy e. Ohatra, fa nisy inona Rivo zany efa tia andeha hiakatra efa tia amin'ny stationnement ny biazy efa tapaka. Mba vonjeo aloro mialy e. Tsy maninona fa soloko izany bianao efa tapaka zany. Mba miangavy moro mialy e. Andraso ary fa ho avy ahy e. Misaotra, miandry anao Azafady fa tonga dia miditra. Ao ianao jereko azy. Tena niakatra indray ny tension. Fa malingana rio e.
ny androany aloha tsy nisy famalina fa tamin'ny herinandro lasa iny nisy resaka tsy nifakazoana mianaka de zay. Efa impiry moa arivo nanavatra anao mba tsy hanao izay ampalahelo andreninao nefa de mbola ataonao ihany. Kay manery mialy mahasosotra indraindray. Aiza kosa moa de hoe kena avokoa zay lazainy rehetra mba manana ny fijeriko sy ny safidiko ny ahy. Tandre maro so italozany ty didoanao ty ianao fa orinana izany tsy manandreny zany. Ndery dokotera mialy tsy maintsy mandefita zany noho i mama. Lanjalanjao ihany rivo mpampianatra ianao fantatrao tsara ngamba ny tiako lazaina. Zay fandeha aloha omeo azy ty fanafody ty rehefa avy misakafo atoandro izy. Mandala ty any ara riva mijery azy. Misaotra ary mialy soa ihany aloha fa mbola tsy niainga amin'ny fiara nitondranao raha tsy zany de tsy haiko hoe inona ny tokony ataoko. Zay rivo efa tsy lasa androany raha pitso angamba vao hiakatra indray zay fa hodikely aloha miandrasa aloha sakafo ro mialy efa ikarakara nge za zao karakara miadanao re zay fa lasa eny ary soa ihany aloha fa nisy mialy tety akaikina ety raha maso ny fahasalamany mamy fa raha tsy zany asa nanahoana tena tsy afaka ny asa raha riva raha izao iza ny ambona ny mamy eto de ahoana nefa nandifasako taratasy firana ny pesany lozako ty tsy mba manana manty eno rery no mivako lo eto andeha andro sakafo aloha de vita eo ihany zay atao Podio izako miaro zany mandrosoa ay ve ravo de fa ninona ty ianao ravo manahoana ramose manahoana gaga fa tsy niasa ianao androany hariva nefa tazako tsara tamin'ny maraina tokony andrayanay manko ianao zao marina tokoa zany ravo loza nefa nararery tato otrany tato mamy izy efa mivalapatra teo mpandrina nitako tamin'za nirava tamin'ny atoandro tsy nisy olona afaka iambina azy de voatery nijanona soa ihany raha fanandalo ianao de ahoana de efa nentina tany amin'ny hôpitaly zany izy io misy mpianatra ho dokotera zay fa manara-maso ny fahasalamany de zay natsoka ao telefônina ka efa nijery azy teo de mahatoko zany ve ianao ary izy mbola mpianatra ho dokotera fa tsy hoe dokoterako ka efa vita fianarana ny izy fa zao rao andeha aloha ateo any ampiasana any ty taratasy fiarako ty de aza vao miprovisera ny zava-misy angany ianao so gaga ry zareo na de efa ny telefônina azy eny ary lasa soa ihany fa nandalo teto ravo mba fa samy mpianatra tokoa ny zazavavy iny ka nanao izy zay rivo ohatra ay nandalo sady fe anao no iveriko hoe raha riva be anao zao vo andalo tsy mandry ny saiko de nandalo efa nomenao azy ve le fanafody vo lasa kelikely ianao de taita izy soa ihany fefa masaka ny sakafo de miaranina an'izay fa zara raniny iny izy de nomeko azy le fanafody avy eo de ahoana ny asanao zao ka tsy misy olona afaka ao namany ato an-tranaty ve mangina rery koa na izy rehefa lasa miasa ianao ka izy ara no namany eo ry mialy sa mialy no atao namany ato aza mba many any ihany rery ry fa mahasosotra tsy hianatra zany aminao efa niantso ao telefônina ny fafara any aloha ka zay zandro ny mamy zay no iangafiko mba hijanona ty aminay mandra-pahasalama tsara ny mama mety zany ka sy tsara manko raha mipetrajery ato izy so maninona rery ato way azafady ay misy vahiny ato manahoana tompoko manahoana ry tsy vahiny afa mpitsapony ramose izy ravo le dokotera nilasaka anao fa manara-maso ny fahasalama ny mama de izy ndray ry mialy mpianatro tsy mahafoy vo tsy tonga any asa zao androany ariva de tonga taty atrano izy nijery ny soa ihany ary izy fanandalo de izy ny rahako nanatitra ny taratasy fiarako tany ampiasana ay mananamana kosa zany ianaoko tsy janela raha mise fa mangatadalana amin'izay aka ny kitabiko fotsiny zao niverenako taty
dia mirary fahasalamana hoe proviseur e. Eny ary misaotra nanampy. Izay ary fa veloma tompoko. Mandra-piona ramose. Mandra-piona. Mba hafa kely koa iny mpianatra ao iny a. Ny mpampianatra rehetra ve ataony toy izao avokoa. Tsy fantatro aloha mialy. Fa vao tonga ny asa teto Moramanga dia izy ny mpianatra mifandray be tamiko voalohany. Za koa aloha andeha. Mino fa efa tsy haninona tsony izy. Mandalo le tena rapitso alohan'ny andehanako miakatra. Eny ary misaotra tamin'ny fikarakarana. Oay, andraso aloha mialy. Tia ny volanao. Volako amin'inony. Fa ry ve maninony? Oatsay. Sara pitsaboana re. Dia le vidina be anao tany amin'ny taxi borosy efa tapaka iny ihany koa. Fa tsy efa monjy mihitsy zany na dia mampiray vodirindrina fotsiny aza. Asa moko. Ny fahaizanareo mamy tsy vidiana lafo. Aza miteniteny foana re rivo a. Zay fa lasa e. Oatay. Lasa izy dia tsy miraisiny le vola. Zay, ataonao zaty indry? Tsy misy prof izay dia nody a. Kizao vao tonga aty an-trano? Ka mbola tany amin'ny trano ramose any jery azy fa aina rariny reniny dia izay ny tsy nahatongavan'ny asako. Ravo a. Fa inona natao tany an-tranon'olona tany? Fa nga tsy manambady zany ramose zany? Sao dia mba hita loza amin'izany ary ty indry ity? Toa ohatrany tsy manambady izy a. Izy sy ny reniny hitako miraitra anao dia izay. Any ambadika aminy tsy fantatro. Fa nga moa mbola tovolaza ny mpampianatra anareo zany? Olona tsara asa ve tsy hanambady? Atao hoe tovolahy toa efa bebe taona ihany aloha e. Atao hoe efa olon-dehibe toa mbola tanora kely. Tsy haiko ka. Mitovitovy amindrineny izy. Promotion niaraka taminareo ny fijeriko azy. Tsy sasatra rehetra ravo miteny a. Aja nohony mihitsy ny fifandraisanareo sy ny fandehanandriany amin'izany ramose zany fa tsy te ahita. Faona kosa rineny a. Mpampianatra ny any am-pianarana ne izy. Ary tsy mbola nanadalana hoe nanao resaka tsy valavala tamiko ramose na dia indray mandeha azy. Fa nanarana azy ny nataony. Eny mody zany ane nataony reny amin'ny voalohany fa rehefa ela ny ela miova tsikelikely eny amin'ny fifandraisany. Ny ela maray roa. Tsy misy an'izany rineny a. Fa nampiana azy ny nataony. Hitany eny ny boky nampindraminy ahy iny. Tadidindry moa ilay tantara notantaraiko indrindra ihany iny. Ie, tadidiko iny. Teo amin'ilay hoe be vokiny eny. Dia tsy nianatra tany am-pianarana intsony dia nanala baka fa tsy afaka. Dia ilay renjanaki neny tsy hita. Dia hono ary neny. Fantatry ny ray aman-dren'ilay mpiara-nianatra taminy eny ve ny zava-nisy? Fantany tokoa satria niezaka nanazava taminy a. Sainga nidiny fanina. Za indray aza nomeny tsy ny fanotonatony ohatran'ny vinany tsy mary fosa monko. Dada sy neny koa moa tsy nanampy ahy tamin'izay fa efa nanakilasy aho hoe zaza maditra e. Dia nionona rery tamin'ny anjarako teo a. Dia inona nahatonga ny nipetraka aty Moramanga nefa ny ray aman-dreniny eny any Ambatondrazaka? Rehefa teraka andria ka afapana satria mba karakara ihany loatra zareo e. Dia nanomboka nitady vola mba hikarakarako ny zanako. Ny varibary teny akaikin'ny uzina fitombarana nataoko. Hitandre misy olona hitody vary akotra nefa tsy manam-bola dia amin'ireny mandraraotra satria amidy mora ny vary dia maka tombony avy eo dia toy izany hatrany e. Dia taizany nahitany ny vola nanaovana an'izany? Sa mba nitsetra ihany ilay mpiara-nianatra taminy eny? Tsetra ahoana? Izy azy tsy hitako tsonoko. Tsy nisy olona azoko nanontaniana fa lahatokana mantsy izy. Reny ny jerijery ary efa sindra mifanena izay. Indrindra fa taoriana naterahako izany. Fa ineny no nanome vola hoe ho ampiasaiko. Dia avy eo nanino neny? 2 taona naninjitra dia fivarotana vary io nataoko ka izay tombony kely azo aprimina tsara e. Akoatra ny vidanina ny kojakoja ho an'ny zazakely izany. Mbola tsy niantoka sakafo sy nanofa trano koa moa ny tena tamin'izany. Dia nieretana tena ny latsalatsa sy ny levilevy satria mbola tsy nahavita tenako. Fa indray andro sendra nandalo roneny to. Raha vavineny io. Dia nitantaraiko azy ny zava-nisy satria gaga izy nahita aleny taizakely. Dia tapaka ny hevitra fa hanaraka azy satria niasa tamin'ny gara teto Moramanga ny vadiny. Dia nipetraka tamin'ny bebe zany neny? Fotoana fohy fotsiny. Fa nitedava ny dada to trano amorondalana
hoe sady hipetrahana ho no hivarotana sady mba nanampy ny ray mivolana ampiasaiko ohatry zareo e de zay na tonga atsika mipetraka sy mivarotra teto Moramanga. Reo kisoa indray efa taty aoriana vao nanomboka ny ompiana. Lalina zany ry neny. De tsy ndrara indray aman-dreny neny akory zany neny. Efa eo dadatosy neny tosy olo ndray aman-dreniko e. Zany neny hitondrako andry matetika any amin'ny zareo rehefa lahady arivo reny e. Izy ireo ihany mba mangoraka fa rehefa solafaka amin'ny fiainany ndry de ahilikiliky ny olona. Ndray ry neny. Aza matahotra neny fanarina ny fiainantsika. Ataovy tsara raha ny fianarana raha izany no ohatsindry. Alaviro ny fakapana sy rehetra mety anelingelina amin'ny fianarana. Aza matahotra neny e. Ravo Ramse, manahoana Ramse? Manahoana Ravo? Ary tsy tahitana andalo tsony a. Mama aza zao mba nanontany hoe aiza le mpianatra tsy mahafoy anao iny. Zany ve? Mbola misy manahirana re Ramse a? Sady mety isy mpiara-mianatra aminao koa nge mitaraina fa ianao tsy mety manao devoir par groupe tsony. Nefa ianao mba antena iny ankizy amin'ny matematika. Fa ahoana Ravo? Efa akaiky ny fanadinana Ramse a. Tsy maintsy mifantoka misimisy kokoa amin'izay. Ohatray. Fa hatramin'izay zany tsy mifantoka e. Ny tena marina dia izao hoe. Hoe ahoana rehetra? Bedy neny a le nivezivezy tany aminareo reny. Bedy? Ramse tsy manambady zany ve hono tsy anadala? Ndray kosa Ravo. Lasa lavitra be ny sainany neninareo zany. Tsy akasitrahany koa ny anoizako le devoir par groupe. Fa inona koa no nahazo ny neninareo zany e? To raha tsy atao dolo zao rehetra zao. Tsy fantatry Ramse ny zava-nisy teo amin'ny fiainany dia izay mahatonga ny Ramse ilazany zany. Fa ahoana Ravo? Andao tsy fahotantarako ny Ramse ny tantarany ary. Mino anao ary ahy. Fa ny fanaovana devoir par groupe tany an-tranon'ny mpiara-mianatra tany no nahasolafaka azy teo amin'ny fiainany ka nahatonga azy nikilasy ny ray aman-dreny ho zaza maditra raha tsy fitondran-tena. Ary dia voatery niatsika fiainana rery satria nahilikiliky ny ray aman-dreny. Mba raha tsy toetra koa zany mpiara-mianatra tamin'izany e. Fa ahoana Ravo? Fa taiza izy mianatra tamin'izany? Tsy dia tadidiko loatra fa ohatran'ny hoe tany Ambatondrazaka zareo no mipetraka. Dia tany amin'izany Atsamaharovo zany nianatra. Ie. Misy mpanjakana tao Ambatondrazaka angam'izany. Zany ve? Mampalahelo zany tantaran'ny neninareo zany. Zay ny zava-nisy Ramse ka aza manome tsiny aho. Tsy tiany mialahelo aneny aho fa efa mafy ny eretany. Matahotra izy sao dia mbola andalo amin'ny fiainana ny lalovany marina ny azy saingy diso be fanahina loatra izy. Ka omenao tsiny kosa ve izy amin'izany e? Zazavavy ny zanany. Zanany tokana. Rary ny azy. Fa ahoana Ravo? Efa nanambady zany neninareo? To manao pasy zany fanontaniana zany. Tena leo zany manambady zany izy. Ny tena marina dia mankala lehilahy izy. Mpamitaka ondreny. Dia ny lehilahy ray ve nanao ny nataony dia ny lehilahy rehetra ny vosikety e. Sao dia mba tsy rariny koa sara. Zay aloha Ramse efa mazava aminao ngamba zavadrehetra ka aza manome tsiny aho. Mampamangy any mamanareo any. Mbola andalo any any fa aoriana ny examen ngamba. Mandra-peo nare dia mampamangy any amin'ny neninareo. Ary tonga dia midi ary sao mampitaitaina azy e. Veloha Ramse. Maro rivo? Inona indray ny mamy? Inona ro any malasalasa sainanao tato ato zay e? To lasalasam-borona, to tsy mahina-kanina mihitsy aza. Fa misy inona e? Tsy misy ka. Rivo reninao ane ahy e? Iza moa no zaranao izay mahazo anao? Raha maninmanino eo anao, aiza ny tany alehako? Lamomany any. Ny asa koa tsy misy olana. Fa inona ary e? Odio! Misy olona zany Rivo. Mba jereo aloha e. Hatray.
Mialy fa misy mandrosoa aloha e. Miala tsy indrindra manelingelina anareo ny sakafo tsy misy tsindre anako ao maresasesa ako vilia andre izy rivo enao koa ty to variana mijery fotsiny aza misahirana rery mamandrivo de misaotra indrindra rery dokotera tamin'ny fikarakarana efa nitantarainy rivo daholo nataonao ka de mamerina fisaorana tsy misy fisaorana re inona moa ny asany mpitsabo raha tsy mikarakara izay milany zany sady manampy fianarako reny ary ahoana indray moa zany frianao tsy niraisinao zany nefa nibianao nefa tapako rivokoa zany koa hoe de nitantarainao tamin'ny mamanareo mahasosotra fa zao rery izy mianaka efa mamaraparana ny fianarako azy zao tsara kosa zany ko sambatra ianao zay zany ianao vao tena dokotera mialy mamandrivokoa hitako am'izao faraparany zao ny tena ady mafy eo ampany manana ny boky koa zao de eo indrindra ny olana efa nanampy avokoa reo zoko ka tsy te hitaraina amindry zareo tsony asa de zay nandarovoaka ty aminareo mianaka aleoko mantsy tonga de ety masonareo mianaka nyresahana le izy fa tsy tiako raha na amirivo rery eny sotranao anaka tsy ny hafahafa tampoka taminay moa le izy ka ifandinika aloha zay mianaka mino afa tsy sarotiny am'izany ny rivo hoe de misaotra indrindra ny fanampiana sady misaotra tamin'le sakafo tena naitoa fa iny tsy naposiny ianao ka zay masaky rivo tao reny no anotsika efa rivo ty mahay mahandro sakafo tahaka zao sambatra zay ho vadinao zay aloha izy mianaka fa tsy anitsy tambanana mahazo tomana daholo endrery anako enao ty andesa adiko rivo ary ianao tao tsy miteny mihitsy ianao aneny nalena iny zanako reny taty mila ny fanampianao izy ka inona moa zany fa tsy vita ho azy inona no vita ho azy eo ro mama fa imamy ty ve adaly adala ahoany tsy efa manatona anao ve izy iny mama mba mandiny mandray mpianatra ho dokotera ve de tsy efa manana olo tiny atao mitohatra fiakarany fotsiny ianao aleoloha andeha atory fa marary aza ny lohako zany andre fa nanina tampoka teo koa ty ianao zay fa andeha atory aloha rivo maika ve ianao zao mialy fa misy zavatra maika benga atao hoe maika tsy de maika loatra nefa tiako resahana aminao zao ka tsy aleo ve aloha akaterany tsika raha izany fa mahasosotra miresaka eto amorona arabe etoko andao atsy amin'ny hotely tsy mety aminao zay mety aminao re mety amiko enao koa andao ary miala tsiny fa nanahirana anao mbola tsy ampafiry ny fahasairana no nanara-maso ny fahasalamany mama re zany sovaliny zao aza nitsindranao aty tsy nieritreritany zany ary mialy fa hoe resaka amiko ianao de aleoko makaty iresaka amin'izany mpianatra ivoko dokotera zany kosa ve de eo amoron-dalana rivy ty koa mba mahay miresaka marina nge zany ve ianao io mba miresaka toy izao ihany nefa tamin'ny zatana aminareo indray andriny to tsy niteny mihitsy ianao misy fotoana ny zava-dretra ny mialy garçon mba omerzue azafady inona mety aminao ro mialy zay mety aminao mety foana re zay ataonao rivo aza de misahirana loatra ity resahirana aminao moa ahy ataovy zy naturel larosy de asioka atao anakoro ihany keo ataovy amity eno ka iny ty resaka ary nga moa misy resaka be vanao ahoana fa misaotra anao aloha tamin'le fanampiana nataonareo mianaka raha tsy misy an'iny de tsy vita ny bokiko nefa ny fotoana navakosotra anao sa efa miatombotra ihany tsy misy fisaorany zany ry mialy zay kely vitako ihany no nataoko ny mama neny tena nandodina tamin'iny saika adiniko raha tsy izy nitaridesaka sy napatsy sao de tsy vokatra ny fonao akory ary reny fa nitereny mamanareo fotsiny fa zaza kely angany tsy ahalalany zay tokony ataoko raha ny eritreritry mama de satry nomenanao daholo zay teo ampela-tanany zany ve mba hafa ndray ny fitsaina mamanareo zany
nefa za tsy avanareo akory ary raha tsy tavaveriko ny volanareo dia ahoana? Ny vola tsy ho tafaverina tsy aho mama loatra zany fa ianao sisihana tony vinanty no manderaka ny saiko. Ote fa nga misy an'izany mamanareo zany koa tena mampimeka. Mampime anao satria fa manatopy ianao. Ndray teza koa no miteny an'izany sa efa nisy olona hitanao niaraka tamiko? Aiza mory mialy nahitako an'izany ambadika any olona manam-pahaizana toy izao ve dia apetrapetraka ry zala fotsiny amin'izao? Ny tena marina dia nifantoka loatra tamin'ny fianarana rivo ka tsy tiako isany elengelona mihitsy. Nolazain'ireo namako miavonavina zany indray fa tsy mety miaraka amin'ry zareo manala azy. Nazo anaram-bositra kala masera azy fa ianao nga ahoana? Zany ve? Zao rivo aza tesitra ianao raha mbola mangataka fanampiana aminao tena farany ity. Tsy misy olona azo hitaranana tsony afa-tsy ianao ka izay misy ana aminao mba hanafotsy ahy. Menatra raha mbola hitenana mamanareo indray? Fa ngamo heverinao tsy ho fantany zany rehefa resahanao amiko. Ka hafa indray raha ianao no miresaka aminy fa tsy zany vantany so dia lazay fa manao larakitako soako. Za kosa mama koa ve dia anao an'izany? Eny aleo aloha andinika fa ny zanako koa zao anao fanadinana. Zanakao? Fa nga ianao efa manana zanaka? Ary ay sy reniny? Ay inona raha mahataitra anao mba resaka reny fa tsy hitanao an-tranonao ve raha misy zany? Asako izy any mahita an'izay famarinana izany. Zay rivo manantena anao afaka mandeha amin'izay sika fa so mbola misy zavatra ataonao. Inona moa no ataoko eo fa rehefa vita ny resaka azo atao afaka mandeha amin'izay tsika. Ndao ary misaotra tamin'ny fiainona sy fikarakarana. Tsy misy tokony isaorana re zany ry mialy manao mamandrivo metsena maraina izy zany Ie ay ve mialy manao ny mialy enao koa ary ty metsena maraina aiza mosika mianaka ny tsy iona ty etsena vo maraina. Ary nga efa salama tsara ny sa mandeha ty atseny ary aiza ilay zazalakely mpiaraka aminao iny mpitondra entana iny izy? Tsy ao zareo izy fa eny nandalo tao mihitsy alohana andehanako taty atseny. Ka efa ody sa mbola iodikodina ato atsena ka? Rehefa azo zay ilaina dia aleo modiko so dia faninato atsena ato koa tsinonako sady so dia tsy zako koa niarina rehefa feno beko. Aleo ary fa hoentiko niarina fa efa lalany ody ihany koa ay sady misy zavatra tiako anontaninanao koa. Ndao ary enao koa tsy dia sahirana hitondra ny entako. Ndao rehefa lalany iraisana iny mba manana herinandro kely tsy ianarana dia nody aleoko no dia ty amin'ny ray aman-dreny toy izay hijanonao Antananarivo. Ohatray ny tanora taonareo zao nge maniry ny amontsy tanàn-dehibe ka ianao indray ty hidina ty ambanivohitra ko. Iza no miteny amin'ny mamandry fa ambanivohitra ny eto Moramasaka? Eto aza misy sampanandalana maromaro ka ny sasany amin'ireny ka no mitondra makany ambanivohitra. Raha oharina amin'ny Antananarivo renivohitra Madagasikara aloha dia azo lazainao ambanivohitra ihany neto be resaka koa sika mianaka zany ny alako tongako. Ao mandrosoa mialy tena resaka zay ianao nitondra ny entako sady feno foronkonge ny entako aiza koa entana kely io zavatra ilaina amin'ny fiainana andavanandro ireo ka forongo ahoana koa. Ao rety ao mipetrapetrany re ary inona ary ty manao vahiny ty ka inona ary ty antaninao ahy tsy zany fa tafaresaka zasirivo indray andro izay asa na marina na ahoana fa toa lasalasa ny vavany fa sirana mikarakara ny zanany nala fanadinana hoana izy. Ohatray fa nga efa mananjanaka izy iny. Zanaka inona koa ary zany teneny rivo zany mbola tsy nangatabady ho azy zany aloha zay atreto raha voresahana zany anambady zany azy izy dia softery so dia misy zany any anambadina badika any fa afeniny anareo na afenina tahaka iny aza very mialy dia tsy maintsy iseho foana na hoela na hoaingany ka gaga mantsy fa sady tsy mahita ny reniny tsy mahita zany zazany mba mivezivezy aty aminaroko. adalainy rivo fotsiny ianao fa tamin'izy classe de terminale efa ela zany tsy efa fito amby folo taona lasa zay dia nisy adalana nataony tsy haiko moa izay tena fahamarinany kosa aloha
Nisy ankizy vavy mpiara-mianatra taminy ray kilasy taminy le ankizy mpiaraka manao devoir-pary groupe reny de matetika moa tany aminay no nilaza fa hoe be vokany rivo ony de tsy tiako hoe vosiketa tamin'izany aloha rivo e tena lefako nanao vakansa tany izy ny apitsy ny fahavitany fanadinana baka ve misy an'izany tantara zany de zao le ankizy vavy sy ny zanany de tsy fantatro e fa raha voeniko hoe afaka baky rivo de tsy navelako hidina tany Ambatondra Zaka tsony fa niandry ny fidirana any amin'ny université tao Tanato de le zazavavy zany tsy nitady azy tsony rehefa nomeko teny marary ndray mandeha izy de tsy samy verimberina tany aminay tsony ahoana mory mialy no inoko an'izao olona rehetrarehetra zao fa hoe be vokan-janako irivo raha teo nge nandà rehefa nanontaniako e dinio ihany aloha fa hafa mihitsy nyfiresan'ny tamiko izay zay rery mialy ny zavanisy nytoy ny tsy fantatro misaotra anao indrindra nanaiky namaly ny fanontaniako la ny andro ny resaka tsika mianaka ty maninona ka tratry ny andro atoandro ny sakafonareo zay fa aloha aloha andeha so tratra ny rivety ka lazay mifampifosa azy sika mianaka ndao ary anako riva ary hoaizy ianao ty misolo akanjo ty e mba hiaraka amin'ny zalana taoro mama aleo hiala volo fa tena maharary mihitsy ny lohako fa inona ary ty maharary andoha lavy ty e sa tsy mialy tsabon'ombo vao maika mampitombo ny aretika io fa avelo amin'izao mpitsabo ane iny aoa anasitrana izy fa tsy ampitombo aretiny e fa ono inona indray moa zany zavatra notenenao tamin'ny mialy zany zavatra inona ary mama nareo mianakireo zany mifosa foana tsy mifosanao zany fa ianao mihitsy no manafy ny zavatra amiko fa inona anao fiankonoro mama iza indray zao zany zanaka ao mampanahirana anao zany ka misy zany nahoana ianao ny tiniteny za ve ho sarotony amin'izany tsy sarotony hoe ka nahoana ara nanaova mama temy mahery le ankizy vavy ray kilasy tamiko tamin'ny kilasy de terminaly iny ka ianao ane tamin'ireny mbola mpianatra e ho velominao amin'inona ny zanak'olona sady amin'izay zaza tsy ampitaona akory no heverinao moa fa tsy lozany nahazo anao raha nijanojana tany Ambatondra Zaka tany ianao tamin'ireny de mba mipetrary mama mitoerany ary raha vavy tokana ny zanaky mama ary raha vavy ny zanaky mama ka nanao to azy de ahoana de tsy namelako raha tsy nanambady ny zanako na de hiakatra tribunal aza ay rehefa any mama de hainao tsara no miteny an'izany fa raha n'olona de mora aminao no nanilika azy de nanahoana zao le zanak'olona nanahoana ny efa randry manina azy anga ianao e hitako tsara aloha izy nitrotrony'le zazakely rehefa andeha hanao vaksiny fa za tsy nanatona sady tsy nijery de mandry amin'izany ve sailoro mama ohatray fa ahoana ny tsy andro ny saiko e sa zanako tokoa iny ka nareo ny tsy misy nanazavany resaka mihitsy tamin'ireny ry-dady zany moa de fandrahonana ny natao nefa zao aiza izy efa maty tsy misy akana hevitra akory rivo inona ny tena tianao lazainy aiza tsony nahitako azy zay koa tsy mifankahita tsony nina tsy nampionina moa ny tena marina mivery mama moa fa tsy nakarary ny tao anatiko ny tamin'ireny tiadalako nandratany hafa kisaky ny mahita tovavy ray de mitamberinao tsaiky foana le tantara so andrata olo-kafa indray zay zany tsy mampiraika anao tamin'ny mialy nefa le zanako lefa manatony ery tsy tia olo loatra an'ireny ary mama ianao no matimaty aminy fa dokotera izy fa raha zany ray tsy miraika amin'ny olo loatra an'ireny ohatray manam-pahaizany ireny ry mama manambanimbany reny rehefa miady atao namana fotsiny itiavako an'ireny mba isidododona rehefa misy tsy salama nday ry zany hafa mihitsy anie zany fisainanao zany ka hitady le mpiara-mianatra aminao fa iny zany ianao io ndray makany Ambatondra Zaka efa i mama ve mandratsay tsy aminao marina ny toerako ka hainao miteny an'izany aiza nahitako azy any de i mama ve mino fa mbola any izy asa aleo aloha andeha lasa
very nivoaka ny gazy. Ireo ty izy mibata entana mavesatra mba manao kirinantitra koa izany raha olona. Aleo fa atoniko. Manahoana tompoko? Ohatray ravo marina manahoana ry? Ary inona nataondry ety amin'ny gara? Eto izay mipetraka ka. Ay, hitanao izy fivarotana varavarana maitsomaitso io. Ao izay mipetraka. Gaga maka hoe inona no atao aty amin'ny gara amin'izao salasalam-potoana izao? Tsy nianatra izay fa tsy nisy prof dia nody a. Ay vare. Izany ny natazanako anao teo e. Naka nyreto entana nalefa ny rahalahandrivo reto a. Nalefa ny lamasinina avy any Ambatondrazaka dia nasaiko napetrana eto amin'ny gara Moramanga. Eto izy mba mora raisina ko. Sanganareo efa nipetraka tany Ambatondrazaka? Ie, efa nipetraka tany izay tamin'ny rivo mbola mpiakatra e. Fa rehefa afaka baka izy vao nifita tany tanàna izay. Ay ve. Hitako mora amin'izay mbola miroko teny tsy anaka indraindraiky. Zany zay reto. Mety ho marina ihany izany satria tao mihitsy nkeny na lehibe azy e. Ary reny mpianatra avy any am-pitandrefana reny no tena tiany arahana. Fa tany Ramose nianatra tany Ambatondrazaka tany amin'ny sekolinina ny anarany? Tao amin'ny lycée Mpanjakana. Re tany Tsamarofo e. Ay ve misy anaran-tanàna toy izany koa any e? Dia misy atsatanteraka sy apasam-bazimba koa ve any? Fa taiza ny nahafantarandry an'izany? Indika hafa tany? Izany mbola tsy tany Ambatondrazaka izany ka. Tena mbola tsy nitsahan-tongotra izany tanàna izany. Fa ary neny nefa nipetraka tany taloha. Ay. Ie. Nisy tantarainy tamiko izay dia tadidiko tamiko ilay hoe Antsahamarofo. Tantara inona reto izany? Tantara-piainana izany ka. Tantarany fonisy mbola mpianatra. Ay vare. Ie. Everiko fa hoe tantara inona? Efa hody angaha ianao izao? Aleo ianao ampiako hitondra andeha teo tandreto ary. Rehefa hoe dia ho zakanao? Ay, aza misahirana rehetra ry ravo a. Akaposy ahy hitondra an'ireo. Ay, aleo ary ahy antsy-posy fa toery alavitra ery daholo izany mijanona. Ay, dia misahirana kokoa ity ianao ka. Tsy manena ka. Zako efa tsy misy fotoana ho enjehanako. Tsara tay izany da zany. Jerety sahirana ery mikarakara. Tirange tena mamono tena ery mihazakazaka manenjika an'ilay posy. Mba zanaka izy eto amin'ny gara ary izy iny. Io ilay posy? Ay, mbola tsy nadivarotra karama fa nitoerana naterana azy fotsiny lazaiko. Misaotra rehetra a. Sahirana ry. Ao ary mba tena hiakatra ambony posy reto entany reto e. Oy, miboraka ilay gony iray. Tokoa. Ay e. Tena ho very daholo ny ao anatin'io raha tsy fatorana tsara io gony io. Dia tadina matorana azy foy keliko. Jereo fa tsy mahatakatra akory. Andrasako akitady etsy aminay. Fa andrasa aloha e, ohatrina ny tady iray eo aminareo? Tady iray koa ve dia ho vidin'ny maman'ny Ramose. So dia mahatiantoko amin'izany nenareo ko. Fa tiantoko dizy toerana angambo izany vidina tady iray izany e. Zay fa vetivety Io mpitondra posy a? Ao, ataovy mifanaingina kelikely reto arina roa reto dia io gony io ataovy eo aloha eo e. Zay dia tonga. Ty le tady. Misaotra rehetra. Fa tory tsara fa sao miboraka eny an-dalana dia ampanahirana anareo a. Tena misaotra betsaka rehetra. Aleo fa olazaiko ny Ramose izao fanampindry azy zao a. Ny Ramose koa. Patatra vetsy ho ampiny e. Tsy fantatra aza ampinako. Indrindra fa olo-pantatra. Tena misaotra rehetra. Zay rehetra fa lasa zay a. Mampamaky any amin'ny nenareo any e. Dia misaotra rehetra samy fanampiana rehetra. Misy tokony isaorana e. Mampamangy any amin'ny Ramose. Rehefa vita ny fanadinana dia mandalo any any a. Akanjon'izy akoa tia mipetraka miaraka amin'ny entana vao tonga reto e. Ohatra akanjony ravo io nanaraka io. Fa ngaha niaraka tamin'ny mamy ravo e. Efa elaela eny izy mantsy tsy hitako. Asa izy izay zao. Fa ngaha moa tsy hoe mpianatra ao izy iny e. Mpianatra izy fa ho mpianarana ihany izy no hitako e. Fa raha vao mivoaka ny salle de classe dia any. Tsy hitako tsony. Laza le mpifanena eo amin'ny sampanan-dalana eo amin'ny hazo midoroboka aza toa tsy mifanena tsony mihitsy. Kanefa raha tsy nisy azy dia sahirana nitondra an'ireo entanareo a. Zany izy naka posy, naka tady tany am-pivarotany zareo tany, namatorana ny entana tsaika ivoraka io.
Ay, eny akaikiny gary eny zareo no mipetraka. Fa nga mama niditra tany amin'ny zareo e. Natory ny fotsiny le trano e. Trano fivarotana misy varavarana maitsomaitso le izy. Mora hita fa amorona rabe. Tena endry ny zanak'oloniny a. Sahirana ry izy mipepipepy nanampy ahy. Ohatran'ireny hoe zafikely mahita an'ireny beny ireny fijeriko azy. De tena nanampy tamin'ny fo tokoa moa. Zaza mba malahelo tsy nahita azy tatoato izay. Odio. Misy olona zany ry fa tereo a. Ay zay olona. Oay, ravo fa misy inona? Azafady Ramose fa nanaraka mamanareo aty ny akanjoko de saika akazy zay fotsiny a. Ay ve ravo e. De zay fotsiny ve rehetra nandehanandry aty aminay amin'izao atampy be zao. Ka bedinena raha tsy hitaniny tena masika kosa ny reninareo zany. Efa saika hoe ampitondraiko andrano se hiasa raha riva zao iziko. Ay ndity efa nandalo. De rizy mianaka. Mandroso rery mialy a. Inona ty manao vahiny ty? Io ndraiky ankizy fa vitako tsatondray mandeha iny. Iza io e. Zay lofa lasa efa sasany andra zay neny. Veloma daholo nareo tompoko. Ino moa le mpianatra rivo? Mazoto makatsy aminareo kosa izy iny a? Iny ny mpianatra mpanampy anay e. Iny le sahirana nanatitra fiarana tany ampiasana tamin'le mama narary iny. De mbola izy ndray zao nanampy mama tamin'ny rehetra etana voatonga reto. Tsara toetra kosa zany mpianatra ao zany a. Fa zao izy mianaka. Anatitra ny invitation anareo amin'ny famarana ny fianarako a. De manantena amin'ny fanotrona etsaka reto invitation mbola ho zaraina. Andao azy aty izy anako. Odio. Misy mosoara azy ity ve? Ramose? Fa inona koa nataony Ramose aty? Hividy zany fotsiny ve? Sendra nandrara de mivily fa ohatra nasiany sery tampoka teny andarana nefa tsy misy mosoara taty aposika. Nofangato nareo no mipetaka. Fa ahoana? Mba manontany fotsiny fa hono ao ve neninareo? Ataony Ramose inona koa neny? Tsy ao izy fa lasany amin'ny bebe any Tanamandroso. Mbola ela ve vao hiverina? De zay indreny tsy haiko tsy nametraka afatra amin'izay dina leany izy ka tsy fantatro na laky tafaverina na tsy. Sa atsika ny telefona izy? Oka ihany so manahita azy ka. Aleo manaraka miverina. Fa misy ilan'ny Ramose azy maika nga? Tsy maika ka. Tiako hita fotsiny zany neninareo masika be aminao zany. Nisy ihany. Mbola ho hitan'ny Ramose ihany izy rehefa mifanojy nareo. Ary aloha ary andeha amin'izay fa omeo le mosoara izay ty arô misy. Misy ka. Ty le izy. Misaotra lasa ary ahy. Fa iza koa iny lehilahy teo tsara resaka be tamindry iny? Neny efa tonga. I Ramose iny. I Ramose Rivo. Prof de matematika anay. Nanontany aneny azy izy fa neny mbola tsy tongako. Ataony inona hony hitako moa nareo ny tsara resaka iriko. Tsy hitako ny tarehany fa ny lamosiny sisa ny tazako. Sendra nandalo izy de nahita ny vatra de nanantona. Ary sao de mbola natala indrindray azy izy iny. Neny koa. Sanga nandehandeha tany amin'ny zareo tsony hatram'le nitenena neny ahy iny. Sady tsy de nifandray be tamin'ny tsony koa ny ahy lasa mbola hiverina aty amintsika azy izy ko. Samoko. Ravo. Ramose? Ahoana zay? Efa hody nga ianao zao. Ie, fa tadiavin'ny Ramose mbola ho aiza azy ka zao aleo ary hiaraka aminao any aminareo raha mety. Ndao ary ataoko fa tsy misy ny olana. Le ndray mandeha iny ne vao lasa Ramose de tongony eny. Mbola tazany lavidavitra azy Ramose tamin'iny. Zany ie. Ho hitany azy zany androany. Tia nazava aminy fa tia hanampy amin'ity fanadinany fakaka ity fa sanatia nadala an'ilay akory. Eny marina ny azy satria mitaiza zazavavy izy.
Ary mahaliana ny ramseriny izany onany an'izany. Ka tia mazava amina fa tsy hoe rehefa mifanerasera ny lasy ny vavy dia mizotra makany amin'ny ratsy. Azo atao koa nge mifanampy makany amin'ny tsara. Azo atao tokoa izany fa vitsy ny manao izany. Tongisika. Neny misy vahiny. Mba vahiny izy reto izany entin-dria aty hatramintsika izany ampandrosoa sa ho avy ahy e. Androsa ramsea. Androsa. Rivo enao? Ioly. Tena enao ve io? Wai. Fangafaka fantatrinareo? Io ve le mpampianatra nampindrina boky andry? Etoana vahiny riva tsy te hitan'io le latsy vanina. Fahoany. Andraso aloha Ioly avelo ary ambana zavy. Inona mbola zavainao amiko indray efa mazava amiko ny zava-dehetra. Le latsy vanina ianao vitako ny ahy de tena tsy afaka ny aino akory ve ianao na de minitra vitsy fotsiny aza. Mbola mpianatra nge tamin'ireny. Mbola ny ray aman-dreniko ny taiza sy ny karakaraka tsy nana-tsafidy teo anaty ain'izy ireo. Efa maty dada. Sasy mama sisa ny miara-mipetraka. Tia vonina ny anono tany adidy tsy vitako hatramin'izay. Leo ny resabe anao Rivo ary hitako fa mbola tsy miova ianao. Hitanao fa iova manomboka andro. Mandehana amin'izay ianao mandehany. Sa nakorotana amin'ny fiainako efa mba milamindamina. Eny. Aleo aloha andeha. Tsapako fa mbola tezitra amiko ianao. Mbola iverina aty sasy mama. Inona mbola iverenanao aty Tsy ilaina. Lasa aloha ravo. Mandra-piona ramse. Ravo! Isako ary samy miantra zany. Wai, to mamandramse. Ie, so ihany fa nahitandry ary. Ahoana? Andoky io any an-trano da afaka ndry zao marary ohatra anao rivo ary ndry fona anao betiny. Zany re? Ahoana re zany sa ho any an-trano aloha eraneny? Tsy ho tafavoaka any rehefa mbola hody any sa alefany any. Ndao ary tonga dia andeha. Fa tsy janelany misaotra retsy asa zay raha manao hoany izy ato tranato. Eny mba asitoro kely ihany no mantsy izy milozako teo de tsy fantatro hoe inona ary mahazo azy tato ato zay to lasalasa saina tsy mahina kanina zany farany de izy marary io. Fa naninona ary izy? De tsy haiko hoe tato ato hitako nanapaka asa foana izy de tsy fantatro mihitsy retsy nahazo azy mandrosoa retsy Rivo Rivo io ravo itsidika anao. Iza? Ravo. Ravo ny zanako marina avy aty amin'ny tady. Mama, io le zanako. Rivo? Io le mitady aviko nandritra ny 17 taona. Fitarian'Andriamanitra ho any nahatonga hiasa taty Moramanga. Ahitaty nisy le zanako sy ny reniny. Mama, sitrana. Rivo sitrana fa hitako ny zanako so de mbola marary ianao io ka mideliry i ravo le mpianatra ao nge io eny fantatro zany fa io le zanako. Ravo ndehana moto de lasony nenareo fa ho avy any sasy mama zany eny ary zay aloha fa lasa. Rivo tsy azoko misy tsy lazainao zanako ahoana Ravo? Zao ro mama. Tadidy mama moa io le mpiara-mianatra tamiko neny mama tiany mahery tamin'izany andro zany. Iny le zanany. Iny le zaza natao tsy ho hitako na nerena analavitra azy. Menatra ny tenako ary mama. Menatra tamin'ny adidy tsy vitako. Menatra tamin'ny fanosirana didy. Tena azo namantoka ve ny fahamarina zany rehetrarehetra zany? Fa zany zaza kely amin'ny mamy. Tany an-tranony zareo any ray mandeha zay. De zerana moa ny any olona hita. Tsy nisy tsy voatany isy ny aratsiana sy ny adysoana rehetra nataoko. Menatra ahy, menatra azy, menatra ny zanakay. Mama, ndao angatahany izy. Aloha ary
aza anaovana temy mararitsy ndre izy. De mivy anao fanaiky moran'izany izy e? Mino ary mama, sady manana fanantenana fifanisiany zay ny atezerany. Efa nandinika sy nieriteta angambany izy taorina ny... Inona ny isakanako an'izany? Misaotra ary mama. Nareo sy ramoserivo ity e? Reny efa hitandrisy rendry ireny ny resaka ka inona mbola tsy mazava amindry? Lehilahy tsy vaniny iny amiko, lehilahy tsy manana azo ndamosina, lehilahy tsy manana amin'ny maizy azy, lehilahy... Oka izay ny fitanisana ary neny a. Tsy fotoana n'izany intsony izao fa fotoana ny fanarenana. Vao avy nandalo tany amin'ny zareo a, niangavy amafy ny mamany Ramose. Narary Ramose fa vao nahita izy dia sitrana sady mirana. Ary nampitondra hafatra fa ho avy tsy ho elo aty amintsika zareo angataka neny. Dia akatsika mianaka. Maninona? Zany e. Angataka hoe? Veloko foana zay zazaray e. Hatramin'izay tsy misy azy velona ihany sika mianaka. Efa lehibe ndry izao vao hoe zanako zanako. Tsy adalaina e. Afy olo taloha. Neny a. Eny e, rariny raha teritra ianao satria niatika fiainana irery. Saingy efa nahatsapany adsony sy ny adidy tsy vitany ve izy dia mbola tsy hoinonao ihany e. Efa nazavainy taminao ny antony nanaovany andreny fihetsika ireny dia mbola inona ihany azy. Efa fantatry indry fa iny ray indrika mandehanany aminy raha te handeha. Ataondry inona koa moa izay zareny mahandro eo anatria amin'ny mpiasa-panjakana mandray karama be isam-bola. Azafady kosa aloha neny fa tsy niteny izany a. Ny tena sambarany zanaka dia eo anilan'ny rainy sy ny reniny. Ampy izay nahariry antsika mianak'izery neny a. Teto Moramanga ny sampanan-dalana nanteonantsika. Samy navezivezy ny fiainana tamin'izay nalehany fa nataon'Andriamanitra ny aona ihany. Tsy tokony hafaly any neny ve zany e. Tsy misy olona tsy ho diso raha mbola mandihy tany fa rehefa mahatsapa ny adsony sy vonina hanonitra an'izany izy dia izay ny zava-dehibe. Neny a. Fotoana tokony hanapahany hevitra izao fa tsy hanehoana ambo-po e. Efa be ny vitanao taniko, isorako anao zany. Fa ho tsaratsara kokoa ny fiainantsika raha mitambatra. Hoe, efa miray ora sasany ka izao. Andeha hianatra aloha a? Fangandry izy sakafo e. Sao dia taraka a? Ihinana kely fotsiny a? Tonga dia loary koa ny aneny? Toa tsy ahinana zany aky a. Ny andriany loloarany e. Dia makamo fa mpivarotanao sao no nany ampianarana any. Satra neny a? Lasa? Ora mama, dia ahoana tokoa moa zany ny programatsika mianaka amin'le fanotonana amin'ny miala mita amin'ny fianarany? Tokoa moa efa amin'ny herinandro izy iny. Tena tsy tsaroko raha tenao no teny eo a. Tsy ho lasa amin'izany fa maninona moa raha nareo mivadiny mandeha? Olona roa ihany ngetina ny nasainy. Mba anaky andeha amin'izany ve io? Sady so be fanontaniana any izy hoe inonao io? Ianao zany koa be fanahiana. Marina nge zany. Ravo hoe entina rehefa tsy handeha izy e. Fa ianao kosa tsy maintsy mandeha. Nahavita soabetsaka tamintsika mialy a. Dokotera mialy mantsy. Eny re, aloha antaniko izay mazoto amin'izy mianaka. Fa hono tokoa ary mama. Nina indray nendrivo e. Dia iza tokoa moa zany no namamama rehefa hifindra trano izay amin'ny herinandro. Ilo mantsy mbola tia hiverina amin'le trano nipetrahany zareo fa tia hanohan'le varotra efa nataony. Izay etsy amigara ve dia lavitra be manao hoany. Rehefa manam-potoana ianao mba jerijereo ihany a. Ho jerijerena ve moa tsy ho jerijerena fa le ary hipetraka aminao mihitsy no tiako lazainy e. Raha sanaty kamarary irery aty ianao dia ahoana? Fiainana tsy maintsy olalovana re zany rivo a. Adinao ngany voalaza amin'ny baiboly hoe antaon'ny ray aman-dreny ny lehilahy ka hitambatra amin'ny vadiny. Zany tsy mandahana zany fa aleo fa hitadiavako olona azo antoka ianao namanao e. Hiara-mipetraka aminao. Asanao moa ho anaka.
dia aravaina reny mialy fa navita ny fianarana misondrota amin'ny avo. Misaotra indrindra ny veriko fa tsy ho avy ary ianao. Fa nahoana kosa ny tsy tonga fa i mama reny miala tsiny tsy afaka noty izy dia izay mianaka ny miaraka. Nareo mianaka izy? Ravo a varina miresaka amin'ny namany koa Ravo tiako. Ravo a avilo aty izy ry Ravo ny dokotera mialy dia izy ry mialy le zanako. Faly miarapanao tompoko navita fianarana. Za koa mba tianao dokotera ohatra anao. Ay, menara tsara dia menara mafy. Fa tsy hoe ilay mpianatra mivezivezy nandalo tao aminareo Izy tokoa fa mbola tsy nifankalala zay tamin'ireny. Toreny mpianatra rehetrareny nandraisako azy. Ay, tsy mety nangina ny ranokoriana tao aminay nahatonga anay mifanantona lava. Fa ahoana kosa ny azahoana ho antoka fa zanako marina io Tantara lava be ny amin'izany ro mialy. Rehefa tonga mora manga ianao dia ho tantaraiko aminao. Ny fantatro fotsiny dia tao mora manga no sapanan-dalana nampiaonanay telo mianaka. Dia lasa raha misedada zany ianaoko. Ianao koa. Dia misaotra tsy nanadinina dia nahita ny vady aman-janaka ao azy ianao hoe ampitao any amin'ny mamanareo ny fisaorana. Ianao zany ty efa milamina fa za mbola hitady sapanan-dalana Evelina. Renareo teo ilay tantara mitondra lohateny hoe Sampanan-dalana. Tantara nosoratany Rahartiana Sylvie Bernadette. Nolalaoviny Faly niaraka tamin'ny Vantsoa, Ioly, ny Ravo ary Lanto. nandraiseho sy Nana Todosa Tovy razana mamonjy.